Atsika vahoaka an'Antananarivo dia taom-piandohana dia miondrika mpanajana amin'ireo izay namoy ainy indrindra fa ny rahalahy tao amin'ny Kapisady. Ary faharoa manarakarak'izay dia mitondra ny fialatsiny sy ny fifonana ampahi-Bemaso raha toa ka nisy fanapakevitra izay noraisina ka tsy nifanaraka tamin'ny eritreritry ny be sy ny maro. Raha ny sitrapoko sy ny eritreritro manokana dia nomena lalana ny fihetsiketsehana tamin'ny 25 septambra, satria ny tena zao dia anisan'ireo te hisitraka jiro sy rano toy ny vahoaka rehetrarehetra eto Antananarivo. Nefa moa iny tsy maintsy fanapakevitra no raisina ka dia mbola mamerina ihany ny fifonana amintsika vahoaka an'Antananarivo. Manarakarak'izany dia raha vao deklare ny Europy izay deklare ny OMC naty dia fa tsy nandray andraikitra tamin'ny rétablissement de l'ordre public loatra ny tenako, satria moa efa rétablissement de l'ordre public iny ny préfet zany dia mijanona eo amin'ny maintien de l'ordre public. Faharoa manaraka izay efa nanana ataontsika envergure nationale izy iny dia tsy maintsy ny tao amin'ny MONAT sy ny OMC naty zany nandray anjara andraikitra tamin'ny rétablissement de l'ordre. Ka tsy marina ny filazana fa hoe nanome lalana ny antoko atsy na ny antoko aroa ny tenako, fa ny tenako dia mitazona foana hatramin'ny voalohany égalité de traitement rehefa ao anatin'ny crise ohatr'ireny. Ka dia izay no mba tiana ambara kely amintsika vahoaka an'Antananarivo.